Almerabatsika rehetra amin'aran'i Jesosy amin'ity andro anio ity izay mbola hoen'ny tompo antsika manao fedana ny tompo amintsika izay tonga eto androany izay manaraka ihany koa amin'ny alalan'ny tambazotra na dia nisy tsy fahatomombanana kely ara-teo aloha manao fedana ny tompo anao. Amen. Sotra ny tompontsika mbola afaka indray miona anio amin'ny herin'izahay tany Marofoay dia androany dia afaka miona indray ho an'izay tsy afaka fa tsy mialahady. Dia falindray fampisara amintsika ny afatra ny tompo androany mba hitomboko zasy ianao alohalohany dia izay vao ianao dia mino fa misy afatra ho anao androany. Lazao kely dia namanao mino fa misy afatra ho anao androany. Natondra baiboly ianao na mijery finday ianao dia afaka manokatsika ao Timothée faharoa toko faharoa ataovy mode avion dia finday ianao mba tsy hanino izy ao anaty fotoana fa satria misy olona tsisy atao miantsoantso ianao dia mandahirana. Dia vakitsika Timothée faharoa toko faharoa dia vakitsika ny andiny fahatelo sy ny fahaefatra. Timothée faharoa toko faharoa andiny fahatelo sy ny fahaefatra. Toy izao vakany teny amin'anaran'i Jesosy. Miarahaba miaritra ny mafy amiko ianao tahaka miara-mila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miara-mila minafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharaha izao fiainana izao mba hafaly izay efa nifidy azy ho miara-mila. Amen. Mino fa tsy vaovao aminao zany teny zany fa amin'ity androany ity na tsy vaovao aminao ary izy dia mino fa asono fanahinao androany. Ity teny ity dia hovoboasantsika tsikelikely ilay izy ao anatin'izany zavatra izany dia resaka miara-mila. Ny teboka faharoa mokely ao anatin'ilay izy dia miara-mila tsara. Miara-mila tsara aloha zany voalohany. Ny faharoa dia miara-mila manafika ilay izy. Ny fahatelo tsy maningo tena amin'ny fiainana izy. Ny fahaefatra mitady izay hafaly izay efa nifidy azy miara-mila izy. Raha lasenabavy rehefa mijery an'io afatra io dia manao fanavahana sady Paoly ao anatin'ilay tantara. Ny zavatra mila fantatrao dia ao anatin'ny baiboly ray manontolo sy ny tao am-pon'Andriamanitra hatramin'izay dia misy foana izay atao hoe fanavahana izay. Isika tsy natao hiaraka amin'izao tontolo izao. Ny vatantenantsika miaraka amin'izao tontolo izao. Ny sakafoantsika mitovy amin'izao tontolo izao. Ny asa ataontsika mety mitovy amin'ny asa amin'izao tontolo izao. Isika mety miteraka tahaka an'izao tontolo izao. Isika mety tsy manana asa ihany koa tahaka an'izao tontolo izao. Isika mety anjadiany zavatra maro isan-karazany ao amin'ny nofo tahaka an'izao tontolo izao. Fa le fonctionnement ny fontsika, ny saitsika, ny mombantsika ny tsy hita-maso rehetrarehetra any kosa dia nataon'Andriamanitra ho avahana tsy hitovy amin'izao tontolo izao. Nataon'Andriamanitra hiavaka tsy hitovy amin'izao tontolo izao. Azonao ve izany hatreo aloha? Mitovy ny mombantsika rehetra. Raha jerena ny endrika ao dia tsisy hanavahana mihitsy hoe rehefa petakorina dia izay zanak'Andriamanitra na lavorona izay zanak'Andriamanitra. Ohatr'izao voalohany zanak'Andriamanitra na lasa milokom-bolamena izy rehefa lasa zanak'Andriamanitra mitovy tsika. Zany hoe jerena ny fiainana andavanandro
jerena ny zavatra atao, jerena ny fomba fitadiavam-bola, jerena ny problema miditra, jerena ny zavatra izay ampiasaina rehetrarehetra, ny atrehana rehetra, ny aretina sy ny sisa, dia amin'ny endrika ivelany dia mitovy tanteraka. Fa ny ao anaty kosa dia tsy misy itovizany, satria navahan'Andriamanitra mihitsy ny zanak'Andriamanitra. Vao manomboka ny tantara dia izany tantara io ao anatin'ny Baiboly ao. Vao manomboka ny tantara dia efa navahan'Andriamanitra i Kaina sy Abela, tambola Adama sy Eva reny aloha, dia eo dia tsisy le izy satria mitovy izy mivady zany, samy tao amin'Andriamanitra, samy foron'Andriamanitra. Fa vao miditra mihitsy ny tantaran'ny fahotana dia manomboka amin'izay Andriamanitra manavaka ny azy. Dia ity Kaina dia Abela no anahy. Vonoiny Kaina i Abela dia manangana Seta indray izy ho anazy. Dia mitoy ny tantara, mivoaka ny tantaran'ny Noa reriany no marina tamin'ireo olona rehetra teto ambonin'ny tany, navahan'Andriamanitra ny azy. Dia misy ihany koa tsy azo izay be lehibe, izay foana moa zany le tantara. Mandeha ny tantaran'i Abrahama miaraka amin'ny rehetrarehetra eo izy a. Abrahama miala amin'ny taninao, amin'ny tranondrainao, mandehana ny mitany izay atoroko anao, fa anao firenena lehibe ary ho aminao no hitahirina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Mandeha ny tantaran'i Mosesy, avahana foana, avahana. Mety ho fomba fijerin'olombelona tsotra anazy, mety hoe avahana ho tahina, fa tsy izay ilay izy. Fa ho taranaka masina ho azy, séparé pour Dieu, navahana mba ho an'Andriamanitra. Ary raha teo anivo zanak'Israely dia misy fanavahana. Ozy Andriamanitra niresaka tamin'ny taranak'i Levi izay tsy nikoka teo anatrihan'ny omby lavolamena. Zay tantara iny mantsy ohatsy hoe fifidiana fotsiny amin'izao. Tsy nikoka teo anatrihan'ny omby lavolamena ny taranak'i Levi. Ary nitsangana ny taranak'i Levi dia namono ny ralany izay nikoka teo anatrihan'ny omby lavolamena. Azay teo tamin'ny alarobia dia fampiresaka amin'izany tsika hoe Andriamanitra tena mametraka mihitsy hoe tsy mahazo mifangaro amin'ny ratsy zany. Dia navahana ny taranak'i Levi. Dia hozy izy misotra masina nilaza hoe ny taranak'i Levi dia anasinina ho ahy io Jehovah. Dia nalain'Andriamanitra ho anazy io teo anatrehany foko 120 ny zanak'Israely. Mandeha ny tantara dia manavaka foana Andriamanitra ny anjarany. Misy karazana olona ratsy be dia be, fa manavaka foana Andriamanitra. Tonga aty amin'i Jesosy Kristy, navahany Jesosy ny 20 ho anazy. Tonga amin'ny fanamasina, navahana ny 20 androsana amin'ny fanamasina. Notoriana ny filazantsara, 3 lany nanaiky ny filazantsara, 7 voakasika ny filazantsara. Manokana foan'Andriamanitra izaka mihetsika, manokana foana ity indray ny anahy, ty indray ny anahy. Anao boky ny Apokalipsy izy izay efa niaritra fahoriana, izay efa nisedra fahoriana. Ireo fiangonana 7 ny Azia Minora, ilay mbola nanavaka ian'Andriamanitra. Fantatro izay toeranao fa ao amin'izay toeran'ny Satana. Inao hoe toeran'ny Satana io rehefa nitsofohan'ny fanjakana Romanina ny fivavahana kristianina, dia lasa misy zavatra hafa mifangaro be lehibe nidiran'ny Satana tao anatin'ilay izy. Dia mbola nanavaka ian'Andriamanitra hoe na dia efa nidiran'ny Satana rehefa fivavahana kristianina, za mbola manavaka ny afao. Dia eto amin'izay le zavatra izay omem-poly dia tahaka an'izao. Mampiseho amin'izay izy karazan'olona anankiroa ao anatin'ilay tantara. Ny anankiray dia ny miaramila, ny anankiray dia ny sivily. Ao anatin'ilay izy dia izao miambarana hoe ny miaramila manafika dia tsy mba maningo tena amin'ny raharahany izao fiainany izao. Ndikany hoe raharahany izao fiainany izao dia amin'ny teny frantsay hoe affaire civile. Zany hoe aferan'ny olona izay amin'izao fiainany izao. Misy tantara zany ao anatin'izy hoe misy miaramila dia misy olona amin'izao fiainana izao. Ny tepoka voalohany zany raha lasakabavy ao anatin'izy dia izao, Andriamanitra raha mitarika atsika, Andriamanitra miantso atsika, dia tsy miantso atsika fotsiny hoe andao isika hiaraka, andao isika hanao an'izao, andao isika hanao an'ity. Ianareo olona manompo ahy ianareo dia azo an'izao ianareo. Zavatra tsisy objectif, zavatra tsisy tanjona, fa tonga dia lasa fotsiny amin'izao. Be dia be ny olona mivavaka, fa tsy mahalala koa hoe maninona izy mivavaka. Ny objectif any anatin'ny sain'ny olona fotsiny dia hoe mba ho any an-danitra,
fa tsy zany ty tantara ty no any an-danitra dia fiafarana tantara anankiray fotsiny. Fiafarana tantara tahaka ny olona mahazo karama fotsiny. Rehefa ny olona tsy mipetraka tsara ny anaty fony sy ny sainy ny asa izay ataony, dia ina zavatra ataony? Ny asa fotsiny izy azo karama, sa tsy zay? Fa rehefa ny asa, rehefa tafapetraka tsara ny anaty fony sy ny sainy ny olona ny asa anankiray, dia tsy miasa izy azo karama, fa le asa mihitsy ny azony tsirony. Dia le karama fiafarany zavatra fotsiny sisy. Faly fotsiny iray, ok. Ny olona miteny sambatra kosinareo karama be, fa izy eto fotsiny, ok ka. Le na le asa mihitsy nitiako ka, iny efa kadoa fotsiny, iny efa fanampy fotsiny. Dia tahaka izay mihitsy ilay olona izay navahan'Andriamanitra. Tsy navahan'Andriamanitra fotsiny tsika ho any an-danitra, amen. Fa ilaina fiainana arak'ilay fanavahana izay niantsoan'Andriamanitra antsika. Tsy tahaka ilay fiainana ny olona fotsiny amin'izao le lazay kote hoe affaire civile, lay civile. Lay civile dia velona fotsiny izy. Tsika zao tsy miaramila ny ankamaroantsika eto. Tsy haiko raha misy miaramila ao anatsika. Fa tsika zao tsy miaramila, tsika tsy mahalala ninina mihitsy fa dia hoe raisina amin'ny fiainana amin'ny andavanandro fotsiny. Dia velona fotsiny tsika miaina fotsiny tsika dia vezy sakafo hoanina dia mihinana, mahandro an'ilay sakafo dia mihinana, dia karakara tokantrano dia manao an'izao sy sisa rehetrarehetra. Zay zao le fiainana. Fa ny miaramila dia misy préparation be dia be mihitsy hampanaovina anazy. Misy fikotranana izay ataony. Andao tsy miaramila gasy ny amaina ohatra. Miaramila mazava. Efa ela ihany izay nisy miaramila gasy, ianao tsy fantatro loatra ohatra inona no efa tena nampiasaina andry zalahatra. Miaramila mazava ohatra. Ohatra miaramila ny ONU, na miaramila amerikana, na miaramila rosiana, ireo zao tena miady ireo. Dia préparena mihitsy ry zareo. Havana mihitsy ry zareo. Na sakafo hoaniny zavatra hafa mihitsy. Ny zavatra sotrony, zavatra hafa. Misy karazany zavatra be dia be tsy hoaniny. Misy karazany zavatra be dia be tsy ataony. Misy règlement be dia be arahany. Satria manina préparena izy hiady. Misy ilana anazy. Ary ny ao am-posy ny ao an-tsainy ireo miaramila tena izy ireo. Rehefa tena izy, rehefa tena ancré tsara ny amin'ny maha-miaramila azy. Misy film anankiray zay hitako fa ela be. Fruit and Red no titran'izay 300. Tena antanina le olona hiatafika. Na ato kila zao misy anankiray, dia ato misy ray. Dia ato misy olona maro be. Tena antanina le ray. Inona ny asanao? Dia ozy izy le anankiray ato kila zao mamaly. Dia hiatatra zareo ny miaramila daholo reo. Inona ny asanao? Ozy izy le ray mamaly. Za potier. Ary ianao inona ny asanao? Za mpamboly. Ary ianao inona ny asanao? Za biompy. Za zao. Samy manana ny anarany. Samy manana ny asany. Fa nantanina le ato an-daniny kosa. Ianareo inona ny asanareo? Miara-miredona izy rehetra. Miara-mily izahay. Ancré tsara ny anatiny folo sy ny saina ry fanahy. Na miaramila azy. Ariatsika le komba zalahy. Tena hoe ho faty. Fa meme izy rehetrarehetra le ato vao mahita le fahavalo lasa izy rehetra mitsoka tsy natao an'io zay. Mbola ny andray vady amazanakay amin'ny tanàna le amponga be an-danitra zao fo masaka za tsy mba nandrana vokany akory dia tadavinao faty aty ampedina aty. Sady le karama kely de kely azonao le izy le karama kely de kely samy ny aminoko teny alao za ody fa le ato miaramily izahay hatramin'ny farany hatramin'ny fahafatesany. Ozy izy amin'izay Paul mampianatra ny Timote zanany. Timote ozy izy le raha ianao miaritra ny mafy amiko tahaka miaramila tsara any Kristy. Raha lasena bavy eo. Andriamanitra tsy mitady mpimitsotra fotsiny amin'izao. Andriamanitra tsy mitady olona azo sy hijinja valipiteo, hijinja karama. Hijinja karama. Rehefa ny olona ny voakarama, rehefa ny olona ny karama ny masaka any anatiny, dia rehefa tsy azo ny karamany dia lasa izy miala ao amin'ilay pozisiony. Izinao raha miaramila izy ohatra ka tsy mahafa-po le karama na tsy azo le karama, lasa izy mivadika azy. Lasa izy mivadika azy.
tsy mahavelona le mamiaramila ka tsy mety le mamiaramila tsy azo araka ny tokony ho izy. Raha ohatra ka rehefa karama ny banjiny olona anankiray vo misy zavatra tsy mety aminy ao le condition le izy tsy de manina le karama koa aloha sava ela fa le alina mihitsy ny ohatran'izao le zavatra manjono mihitsy ny takizao le fomba fifampitondrana le fitondrana le lehibe eo ambony manahirana be. Misy karazana olona manompo an'Andriamanitra noho ny amin'ny karama. Inona ny karama andraindray ny olona manompoana tsy Andriamanitra ao dia tahina ny aminao sy ny ranonao dia hoe soloko aminao ny aretana. Zany atao hoe mpikarama. Zany atao hoe olona miandrandra fotsiny amin'ilay finalité. Tsy olona navahan'Andriamanitra zany olona zany. Zany problema tao amin'ny zanak'Israely tsisy mipetraka tao am-pony izy ireo na olona izay nofotian'Andriamanitra azy. Fa ozy ny sotra masina laza hoe Joshua sy Kaleba ihany nanana ampoan'izany ka tsy nandraraha mihitsy izy na tsisy karama tao ampovoany niara-niatra tamin'ireo olona rehetra reo ihany izy. Amin'izany atao hoe tsisy sakafo ankoatran'ny mana matin, mana midi, mana soir. Ny menu mana rehetrarehetra tsisy diriny amin'ny rahalady zany. Menu mana rehetra efa fantatra izy rehetrarehetra daholo. Zao ny fandehany dia ohatran'izao fa tena tsy mirarahin'izy rola mihitsy ny zany zavatra zany. Mihinana mamy zay tsy manino zany. Mihinana papelika zay tsy manino zany. Misy fotoana tena azoko an-tsaina mihitsy ny tantara hoe na ny zanak'ireo ary satria rehefa ratsy taizany zaza sy ny vady tsy araka ny tokony ho izy dia ireo ihany matonga le lehilahy Israely mimenina tany efa nisy madama atao ambadika atao nareo manietsy tsy izao ny fampanantenana tany Egypta. Voavoaka tany Egypta tany tondra dronono sy tantely nampanantenana tany fa tsy tany tondraka mana sy papelika. Tsy izany le resaka tany. Raha Mosesy io mihitsy manondrana io miredirety io teneny fa tsy izy io. Dia lasa voaka ny lehilahy dia niteny tamin'ny Mosesy. Manohatra ny Mosesy Kora sy Datana ary Abira. Fa za resy lahatra mihitsy fa na ny vady aman-janaka Kaleba sy Joshua voaresaka izy mirahalahy tsara zao tsy io ny antom-pisitsika. Tsy io zava-dehibe amintsika. Mandalina tsy misy rano telo andro mangetaheta ny zanaka fa hitarana matamazina ny zaza. Telo andro tsy misy sakafo. Ampaherezina ny ankonany zao ohatranazy vale izy. Miaramila manafika. Dia jereo amin'izay ilay antom-pisin'ilay miaramila manafika. Ny antom-pisin'ny miaramila manafika dia ozy izy miresaka hoe tsy miahy ny an'izao fiainana izao. Tsy karama no antony mahatonga azy ho miaramila. Tsy tambiny no sy tombotsoa azo manokana amin'ny miaramila no antony mahatonga azy miaramila. Ozy hoe tsy référence ny eto Madagasikara. Fa ny eto ny antony idirany rahalahy hoe azona pouvoir kely. Misy lalana raha vao tafiditra ao. Zany hoe lalana ny masaka ny anatiny any fa tsy tele ny miaramila loatra. Be dia be ny olona mifafaka ohatran'izany. Be dia be ny olona mifafaka ohatran'izany. Le zavatra ho ataon'Andriamanitra aminy. Le zavatra ho atolotr'Andriamanitra azy. Le zavatra mahafinaritra. Le fiainana miova. Le fiainana lasa ohatran'izao zay no matery ny any anaty tsy miaramila izany. Ny miaramila manafika ozy izy Paoly eto. Aritian'Andriamanitra, aritiana Jesosy Kristy tompo. Mba ho toe-posy, toe-panahintsika rehetrarehetra. Dia ina ny antom-pisiny? Hitady izay hafaly, izay miantso azy. Natao hoe miaramila Kristy izany dia inona? Olona mitady izay hafaly, izay miantso azy. Miaramila. Rehefa Jesosy miantso anao marina, tsy manompo azy ianao satria tsy isy atao.
Tsy manompo azy ianao satria mahafinaritra anao, tsy mahafinaritra anao. Tsy manompo azy ianao satria mitahy anao izy. Tsy manompo azy ianao satria miaro anao izy. Tsy manompo azy ianao satria tao mahafinaritra tokoa zany. Miafika problema ve dia misy fiadanana ao anaty. Miafika an'izao ve dia lasa ohatran'izao. Raha ohatran'izao zany dia tsy manderery. Tenisazao. Le tombontsoa be dia be. Tsy esprit militaire zany zavatra zany. Le zaraiko anao teo mihitsy hoe fo misy zavatra kely tsy milamindamina ao anatin'ilay tontolo izay iainana. Dia fa lasa mitsangana. Satria manina olona tsy natsoina ho miaramila no atao miaramila. Normal be izy raha te hiverina amin'ny fiainana. Raha vao misy zavatra kely tsy miady. Raha vao misy menace kely. Raha vao misy manoatoana. Raha vao misy mampitahotra le sakafihinana. Lay karama. Lay fitahiny. Raha vao mahalana tsy tonga. Raha vao mahalana tsy miasa. Dia mitady fiangonana vaovao. Ampandeha an'io zavatra io. Ampilamina an'io zavatra io. Fa ny miaramila manafitra. Dia tsy zany ny ampireseny. Tsy affaire civile. Fa mitady izay afaly. Izay niantso azy. Miaramila. Rehefa nantsony Jesosy Kristy isika ho amin'ny fiainana miaraka aminy. Dia tsy manompo azy isika hitady izay afaly atsika. Sy hitady izay tombontsoa atsika. Sy hitady izay ampilamina fiainantsika. Fa hitady izay afaly izay niantso atsika ho miaramila. Amen. Raha ohatr'izay mpirakely anaty sainao nanaverina mamboly. Azonao hoe mamboly nazaiko. Ohatran'ilay miaramila tato tsisy hidirina amin'ny zareo rehetra. Ohatran'ilay miaramila tato Kilany tato. Inona ianareo? Potier zay, nanaverina manao polo. Inona ianareo? Mamboly zay, nanaverina mamboly. Tsy mahasoa an'io ady io. Reraka ao ianao, kivy ao ianao, diso fanantenana ao ianao. Fa le olona tena mahatsapa mihitsy an'ilay appel. Amen. Le olona tena mahatsapa mihitsy an'ilay appel. Raha tsy tsapanao ny appel, dia resa mihitsy aloha amin'ny tompo hoe tompo tsy tsapako zany appel anao zany. Tsy tsapako ilay fanavahanao. Tsy natsapa zany Israely izay nanompo an'Andriamanitra. Fa Mosesy natsapa tsara zany tamin'ny voalohany. Mosesy mba velona ho amin'ny tenany ihany koa. Tena keo anatrehan'Andriamanitra izy. Tena resaka tamin'Andriamanitra izy. Dia ozy Andriamanitra mandehany anao resaka amin'ny Farao. Dia ozy Mosesy hoe raha tsy adalako zavo avany mitsoka dia tetavinao hiverina andray. Velona ho amin'ny tenany Mosesy. Fa rehefa tsapa Mosesy ny appel an'Andriamanitra, ny asan'Andriamanitra tany am-pony amin'izay. Tena lasy Mosesy tena nafohy ny fiainana mihitsy. Dia lasa izy nanatona Farao. Farao, zao ny paiko ny Jehovah aminao. Avoainy oloko andeha hanompo hatelony hanenefitra. Fa raha tsy izay ny ataonao, isolozanjo ny firenenao. Olona anankiray mitsangana hiady amin'ny mpanjaka. Matanjaka anisan'ny matanjaka indrindra. Era zao tontolo zao tamin'ny vanim-potoanany. Ozy Farao ny resakiny. Fa iza moa Jehovah? Fa iza moa Jehovah no hiaino azy aho? Tsy hiaino azy zany aho. Ary zao nareo manamafofony Israely, manamafofony ny andevo. Dia zao ampitomboko ny asa ny andevo. Dia rasy reo andeha hiasa misy kokoa indray. Dia za tsy hamatsy anareo ololontsony. Fa sady manao biriky nareo no mitady milolo manomboka androany. Tezitra be le olona izay tsy miahy afa-tsy miazy. Tsy mitady afa-tsy izay afaliny tenany. Izay tsy mandray an'ilay appel an'Andriamanitra. Ozy izy Israely resaka tamin'ny Mosesy. Mosesy sy Arona. Tena hitaloza avy amin'ny Jehovah ianareo. So ampijalianareo ny olona. Olona tsy afaky miasa. Olona tsy afaky miasa. Ny amin'ny zavatra kely izay tsy maintsy payena. Ny amin'ny prix kely izay tsy maintsy payena tanterahana an'ilay mafaly izay niantso azy ho miaramila. Raha lasinambavy ny afatritsika atao anatin'izao teny izay omeny tompontsika izao. Fataro aloha voalohany indrindra hoe natsoina ve ianao. Amen. Fa raha tsy natsoina ianao kanefa tonga dia mitsofoka ihany koa mafana fo be amin'izao fotsiny. Ahitana raha ho ianao. Fa raha tsy sapa ny fanahinao hoe natsoina.
dia mitsangana dia mitenena amin'ny tompo zary miara-mila anao Jesosy. Na vehivavy ianao na lehilahy, miara-mila ny Kristy tsy miantso fa tsy miara-mila. Ary miara-mila zay natsoa dia miara-mila anafika daholo, tsy miara-mila mitoetra andakazerina, miandro loka fotsiny, miandro tsaramaso atoandro. Tsy zany miara-mila natsoan'i Kristy, fa miara-mila manafika. Ary tsy tapitra eo miara-mila manafika, fa miara-mila mitady izay afalan'ny tompony. Mila pirakely natao fotsika sy saitsika zany. Inona ny ataonao eto? Inona ny ataonao ety? Hozy izy kaina namaly, za zao andeha irenireny, tsy fantatro hoe aiza ny alehako. Fa rehefa irenireny ena, dia zay ahita rehefa dia amono ahy avoko. Zany olona mirenireny. Tsy malala zay ampirisiny, tsy malala ny fiainany. Mety itiran-doza amin'ny vanim-potoana tsy fantatra. Dia rehefa lasa dia zay. Ray sitrapon'ny ray, natson'ny ray ody any aminy. Nefa tsy ny ray miantso azy ody any aminy. Fa tapitra amin'ny firenireny havana. Lany crédit, tsisy frais-bus andehandehanana mirenireny tsony. Hiditra 192 tsy ampy tsony ny frais. Midina ozy réservé. Tapitra ny tantara. No miara-mila manafika dia mitady izay afaly ny tompony. Zasenao rehefa natsoan'i Jesosy ka tsapatsika miantso ny Kristy, dia tsy velona ho amin'ny tenantsika isika, fa velona afaly ny tompontsika. Amen. Inona mafaly ny tompontsika? Mafaly ny tompontsika dia isika izay manao tena ho azy. Ny mitady izay afalin'ny tompo dia mantanteraka ny fiainana izay efa niainany koa dia tamin'izao tontolo izao. Jesosy tsy velona ho an'ny tenany. Ary voateraka mihitsy Jesosy dia efa marika tao anatiny. Mbola tsy maty akory izy dia efa marika tao anatiny. Inona ny ataoko tao amin'izao tontolo izao? Ny ataoko tao amin'izao tontolo izao dia nisarika ny olona rehetra anatona. Ny ataoko tao amin'izao tontolo izao dia anamona n'ireo mpianatra ireo izay fiangonana voalohany. Jesosy tsy nitoro filazantsara naleha teto amin'izao tontolo izao. Tsy zany nataony. Ao anatin'ny Baiboly eo misy tantara fahafa zay hoe rehefa nanangona mpianatra izy dia tsy nanao batisa intsony izy. Tamin'ny voalohany ihany izy nanao batisa. Fa vita ny fanangonana mpianatra dia ireo indray nasainy nanao batisa. Dia gaga ny olona hoe fa maninona ny mpianatra Jesosy no manao batisa, fa maninona ny tsy izy manao an'izany. Satria anomana ilay mpianatra ny avy teto amin'izao tontolo izao. Tsy mitady, hozy izy misaotra masina laza hoe Jesosy Kristy ihany koa. Any amin'ny boky Romaina toko 4:4 na 5:10 na tsy mitady izay afaly ny tenany, fa mitady izay afaly an'Andriamanitra. Ary nafaly an'Andriamanitra dia izy nanolotra ny tenany ho faty. Ny mahafaly an'ilay tompo izay niantso atsika ihany koa dia isika manohy an'izay ampirisiana sy ampavelomana izay. Ka ny ampavelomana izay mahafaly ny tompo amintsika dia isika lasa vavolombelon'ny Kristy. Tsy mitady izay hamety ny fiainantsika fotsiny eto amin'izao tontolo izao. Dia vitsika mbola iresaka ny mahafaly atsika indray, mbola ilay mahafaly ny tompony. Tsy mitady izay hampifaly atsika fotsiny eto amin'izao tontolo izao sy hampamety ny fiainantsika. Fa inona ny mahafaly an'Andriamanitra? Ny mahafaly an'Andriamanitra dia izaho mijoro vavolombelona. Izaho mijoro vavolombelona, izaho mitondra tena tsara, mifanaraka amin'ny sitrapony, mba tahaka ny namonjenay no hamonjena ny hafa ihany koa amin'ny alalan'ny fitondrantenako tsara. Tsy amin'ny alalan'ny fanaovako ramanao izay mahafinaritra fotsiny aho. Izay anatao hoe sivily. Azonao? Mitra alatsinainy zany, inona ny programanao? Dia hiasa, dia hianatra. Nao an'izao, nao an'izao, nao an'izao. Miaina fiaina sivily ianao. Fa ny fiainana miara-mila tsara ny Kristy, foa maray, inona ray nataoko tompo? Mahafaly izay niantso ao miara-mila. Fantatro nataoko, natomboko amin'ny vavaka ity resaka ity. Raha ty ao anatin'izay fisainanao na hivavaka ary ianao. Ny sivily ny mivavaka e. Fa inona mivavaka atao? Ny Andriamanitra arovindray aho hivoaka ny trano.
Andriamanitra hoe vola indray evoky ny trano. Andriamanitra tahio indray aho. Misy amina ohatran'izao. Tompo mahakasio fonony lehibeako. Mba mampitombony an'izay le karama. Zao ty volana efa hiakatra avril mbola tsy nataony any nefa tokony tamin'ny janvier dia efa niakatra le izy. Zany zavatra zany mihodina ao anatin'ny fon'ny olona sivily fotsiny amin'izao. Andriamanitra andamana le dossier ohatran'izao indray mangataka aminao amboary le izy. Fa farana ena zany kanefa anga sitraponana tama tsy sitrapoko. Ohatran'ny ty tena be amatsa tonga dia angataka be. Nefa raha tena sitrapon'Andriamanitra tokoa no atao eo, mangaina be maina mihitsy ny any anaty. Fa tsy hitaeta raha vavy mbola sahirahirana kely. Nefa ny farany vavaka amin'ny aoka tsy sitrapoko natao fa sitraponao. Fa ny toe-poso-toe-pana sivily. Dia tonga ny anatin'ny fahamainana. Rehefa tsy azo le karama ozintsika teo. Rehefa tsy araka ny mampanantenaina le zavatra. Rehefa tsy araka ny eritreretana tsy tena hoe nampanantenaina koa fa ny eritreretana izy imagination antsika ny enantsika any. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia ohatran'izao. Ohatran'izay koa le imagination n'Israely. Ny Israely tena nieritreretana izy hoe oampandovako tany tondra dronono sately ianao. Mety nisy fampiresana hoe lazao ny akaikinay raha afaka apitsy ny tranga hoe karakajikajy normal kosa aloha tena zany satria ilay tanàna andeha hovaina 70 kilometatra eo na 100 kilometatra aona moa tsy ho vitanao anatin'ny andro vitsivitsy zany. Kaiky tantara 70 taona ny entin-Grand Mosesy nitodina tao anatin'ny désert atao ihany. Tsisy nieritreritra na inona fefa ny lehibe daholo izy rehetrarehetra. Tsy tonga ihany le zavatra nampanantenay. Ny mafaly ny tompontsika dia sika miaina arak'izay anoratana atsika. Jesosy miaina arak'izay nanoratana azy. Zafy ianao miara-mila tsara ny Kristy izay natsony ihany koa. Dia tsy natsoa miaina fiainana sivily. Dia hitantsika soatsika fotsiny. Tena ny vavatsika arosika dia praky amin'izany zavatra zany. Rehefa miara-mila tsara ny Kristy ianao na fomba vavaka ho ary tokony hiova manomboka androany. Amenna. Jesosy eo amin'ity andro maray ity misotranao fa velonaina. Misotranao fa fahasalama. Misotranao fa mbola eto ny zanako. Misotranao fa nazo karama zay. Fa zao Jesosy hitatry zay hafaly ianao androany. Androany tsy hitatry zay hafaly ahy. Firy-taona mitadavantsika izay nafaly atsika. Firy-taona. Magnano eto faly atraizakory. Faly fefakadiny, faly atsasakadiny, faly adinindray, faly droandro rabe indrindra. Magnano eritreretra hoe mahafinaritra be. Za zao raha mahazo zao. Omaly sady mpanankely tany anatoko tany. Nandeha restaurant zay dia avy indray resaka fa nandeha restaurant dia andeha hisotro kafe. Dia za mba revirevy. Dia commande cappuccino. Dia ny alim-pananena tasaiko any dia zao. Fantatro ny efa ray commande an'izay. Alena tasaiko any zay tena matsiro fa rehefa tena andrama fa izy. Raha tsy ho fanaraka amin'ilay tanena tasaiko mitsiro. Ho ataoko ary satsy ho ataoko. Ho ataoko ary satsy ho ataoko. Ataoko ihany moa ilay izy. Efa fantatra ny résultat rehefa. Fatak'izay mihitsy ny zavatra io. Izy tsy ompelatanantsika. Dia izay no mampatonga ilay izy tena tsara. Tena mahafinaritra. Tena hoe raha zany mahazo an'io. Tamin'ny taona 2005 tamin'any tena mbola inaccessible zany resaka internet zany teto Madagasikara. Dia izay mpianatra informatika. Dia tena revirevina inaccessible tamin'izany dia anao zany mahazo internet illimité zany tena hoe zany fahasambarana fahalatapony. Eto amin'izao tontolo izao ary tsisy azo ampitaina amin'izany angamba raha resaka fahasambarana. Sambany resaka io zany izay samy mpianatra. Atsika raha mahazo anefa programmation tsy programmation. Tena ataontsika mamaitsika voalohany ao am-pianarana mba tena tsy harindry zalatsontsika. Tonga tokoa ty fotoana nahafahana nazo amin'ity zavatra. Fa tsisy programmation vanina. Tsisy ninona vanina. Nefa programme rehetra efa vita hoe zao ny atao raha voazo zao ny atao. Firy taona zao nanana zany internet illimité zany. Fa tsy hita hoe nanonana dia Facebook ihany tena mandeha ao anaty. Zany
zany imagination aloha sivy tatsay afaly azy mitatsay mety aminy rehefa vavaka ianao manomboka androany maraina apetrona eo amin'ny tompony fiainanao amenina mifoazy ianao maraina mivavaha ianao na fefakady fotsiny afa ao anatin'ilay vavaka fefakadiny Jesosy tatsay afaly ianao tsy miresaka zavatra be hoe za tsy andaingy androany za tsy tenitefony za Jesosy tsy memena tsony tantara be zany fapetrao fotsiny le zavatra possible le possible hitatsay afaly ianao zay possible zany le tsy memena Andriamanitra mahalala le tsy ady aman'olona raha sitrapon'ny tompo fa ilay hitatsay afaly ianao azonao tsara tamin'ny fonao rakeo anaty Jesosy tsy tatsay afaly tatsay afaly ianao ampafataro fonao zany isanandro ianao rofoko hitatsay afaly amin'ny tompo ianao tsy hamaky baiboly hitatsay afaly ianao tsy hamaky baiboly hitatsay ampamety ny fiainanao fa hamaky baiboly ianao hitatsay afaly ianao ato amin'ity toeram-piasana ity tsy tady vola ny alianao ato ona koa ary tsy tady vola fa inandray ny aleny toeram-piasana raha tsy tady vola fa hitatsay afaly ny tompony alianao ato iaino ianao raha sitrapon'ny tompony hijanonanao ato anatin'ity toeram-piasana ity na fotoana efa tokony alanao zao raha sitrapon'ny tompony hijanonanao ato na misy ary fampahorina na misy ary fanenjera na misy ary fanafatsona fivavahanao indray raha masina be indray antsisy tomika madame parfaite fa mivavaka ianao dia efa maso firy mijery ianao sy mangarika ianao fa raha mitady ianao zay afaly amin'ny tompo raha ianao ao anaty fonao anao mazava tsara le resaka le matsika manao jejery may loatra zany hoe mafaly ny tompo zany dia eretako eto foana fa tsy voatery ny eretanao mafaly ny tompo fa zay miresana na conversation mazava tsara amin'Andriamanitra hoe raha mafaly anao Andriamanitra nijanonako atao anatin'ity toeram-piasana be mpanenjika ity dia mbola eto ao androany mbola eto arapiditra amin'ny fotoana rehetra zay ankasitrahanao an'izany raha mafaly anao Andriamanitra nijanonako atao amin'ity toeram-piasana zay kelkarama ity mbola eto ako androany mbola eto arapiditra mbola eto amin'ny fotoana zay omenao ny ampampisiko tiany afaly an'izay nyantso aho miaramila miditra ao am-piasana ianao za miaramila ny Kristy za tsy voatona mpiara-miasa amiko zany bizina zavatra hafahafa na dia tsisy manara-maso ary ao na dia tsisy miteny ary ao na dia alan'ny olona ary satria tsy manao ny fanaon'ny olona sy ny fataon'ny olona za miaramila tsara ny Kristy tsy mitady zay afaly vadiko aho na sitrapon'ny vadiko tsy fantatro tsy mivadiko rino fa zay koa fa vadinao fa sitrapon'ny vadinao mety efa tsika tady efa alebebe ihany tsika re dia mbola ohatr' zao ihany ny fiainantsika fiainandrianina zao fa ohatr' zao fiainandrianina zao ohatran'izao na sitrapon'ny vady efa tokony ohatran'izao dia tia ny lalana dia son ouverture fa za hitazay afaly zay miantso fa za mba te hilaza aminao an'ity zavatra anankiray ity rehefa ny olona no mitady zay afaly zay miantso azo miaramila dia zao no marasotra masina ny tenin'Andriamanitra mikasika ny olona mitady zay afaly zay miantso azo miaramila Andriamanitra dia manome antsika zavatra rehetra mba hifanditsika azoana izy le olona sivily zany mitady zay afaly ny tenany dia amin'ny alalan'ny hetsiky ny tenany amin'ny alalan'ny fiezahany tenany amin'ny alalan'ny zavatra zay ataony ny tenany dia manomboka izy manao imagination be dehibe manomboka izy manao eritretra be dehibe hoe zao no ataoko atongavako amin'ilay bonheur atongavako amin'ilay fifaliana atongavako amin'ilay fiadanana ozy hoe tsy miexiste izy fa ao anatin'ny cerveau ihany no miodina ao anatin'ny cerveau zany ny zavatra tena hoe complexité amin'ity vatan'olombelona ity vatan'olombelona io zany manao imagination tena zavatra farazeny tsary farazeny mety rehefa ny olona anankiray ny amoureux
aitreretina ao anatin'ny sainao le olona ty tsisy hitany sainy io aby no mony mipanda ny nifo mibiloka sy mibanga tsisy hitany fa tonga dia le voly tena misosa be mihitsy mitatiny le volo maso rafidrafitra tsara eo izy amin'io tsy mandeha amin'izay lony le olona mety tsara mihitsy imagination ny anaty fisainana mandiso dia tahaka izany ihany koa ny asasatana fa tonga antsika hipetraka na dia efa natsoina ao miaramila aritsika dia hoy izy satana ianao ny miaramila fa afaka miaina fiainana sivile afaka mitady izay asoanao ianao afaka mitady izay mahafinaritra anao ianao dia rehefa braky amin'izay sainao tena mivavaka ary ianao dia mivavaka ianao azonao izay mafaly anao hoentinao io daholo sujet de prière mafaly anao za zao faly raha mba endriny zanako za zao faly raha mba milaminy ty za zao faly raha mba misokatra le lalana za zao faly raha mba azo le vola tahaka an'izao za zao faly raha lasa tahaka an'izao zay raha tateraka le ohatra an'izao sy ohatra an'izao fiainana sivily zany fiainany olona tsy natsona Andriamanitra mialatsiny mahitsy be resaka tsy natsona Andriamanitra ary zany fiainany zany no nampivily lalana zanak'Israely zany natonga an'ireo nanompo Andriamanitra hafa mifariny satria manino ohatrany tsy afaka manatanteraka ilay nofonofitsika ilay Jehovah Andriamanitra ka ataotsika mba hanompony Andriamanitra ao Filistina satria ohatrany mahafinaritra ny fiainan'ireto Filistina reto satria ohatrany mety ny fiainan'ireto Kananita ireto tatsika mba hanompo zany le sivily zany fa ny fisainany miaramila hoy izy satraka sy misaka ny Abednego teo anatrehany Nebokadnezara mpanjaka jereo miaramila rehetrarehetra fasahina fa eo anatrehana mpanjaka goavana be daholo ny Jerosalay Darius ny mpanjaka lehibe indrindra manerana zao tontolo zao tamin'ny fotoanany mpanjakany Persianina sy ny Medianina fa hozy izy telo miralany resaka tamin'ny mpanjaka hitanay tokoa ilay statue 27 metre natsanganao volamena tsara be ny mpandrafitra mahay indrindra nanao azy fa zao mpanjaka tsy hoe te anao tsinitsiny nanao fa zay tsy akoky eo anatrehany Andriamanitra volamena anao fa ny Andriamanitra hozy izy dia mahay mamonjy anay amin'ny tananao ary na tsy hamonjy anao na tsy hamonjy anay ary ny Andriamanitra zay tsy akoka eo anatrehany miaramila manafika ny anarazy petraka tsara ao anatin'ny fofony sy tapana tsara tsy hitady izay afaly ny tenany fa hitady izay afaly an'izay niantso azy miaramila fantany tsara mafaly an' Jehovah fa tsy mifekovany anatrehany mafaly an'Andriamanitra ho atsika tsy ho fitediavantsika izay mafaly atsika contraire amin'ny fandona ny mafaly atsika sy mafaly an'Andriamanitra fandona ireo satria mafaly atsika dia nofo azonao ary mafaly an'Andriamanitra dia fanahy efa izy milaza amin'ny Galatiana 5:5 fanohatra izy roa fa tsy azonareo manao izay tianareo atao mifomaray ianao dia miresahany tompo izay afaly anao Jesosy Napaty mafaly anao miara-mifaly aminao nampisony fiainako mafaly anao miara-mifaly aminao miarita faorina mafaly aminao miara-mifaly aminao tianao angina ve ahy anatrehany ty vadiko izay manitsakitsaka ity ozy hoe tsy hijenjery maimbo zany so dia verinao sy pastera tamin'ny lahady hoe zay zany Andriamanitra fany eretako eto zany ty fa mila miainy tsara ao amin'Andriamanitra zay tian'Andriamanitra tanterahinao fa raha zay mafaly an'Andriamanitra dia miara-mifaly amin'ny lanitra ianao miara-miresaka amin'ny tompo zay zany dia hoenao fa misy hery zay alalana ny mafaly an'Andriamanitra Andriamanitra rehefa faly dia misy hery ny miasany anatinao azonao ve zany rehefa ny mafaly an'Andriamanitra ny ataonao dia misy hery n'Andriamanitra miasany anatinao ahafahanao miatsika ny zavatra zay ampiatrehany anao misy heriny anatinao mombanao izy miaraka aminao izy otsika toerany resaka mikasika amin'ny Josua sy Kaleba tsy natahotra mihitsy izy roa lahy 12 lahy melohany eo nan'ireo amin'ny
Israely azo antoka fanresaka ireo avy nitsika nanao safotany naftamofolaza zany mandeha nitsikilo an'ilay tany Kanana izy 20 lavo zareo azo antoka mihitsy fa mialohan'ny iverenana dia mifampiresaka inano tarika ho ataontsika 20 lavo tena le zavatra hitako teo aloha tena tsy raitry le tanàna aloha tena mahavokatra vokatra daholo zavatra tsara rehetra zany tsisy sosiety taona ndray fa zao loza be lakilatin'le olona tao asena hitavotany tsisy mety amintsika loza be ny agoavan'izy rehetra maty aotsika ka zao aloha tonga dia resana rana mosisy tonga dia tsika 20 lany arafanaika raha misy rahatsika ka dia tsy mety tonga dia tsika 20 lany tsy mety le ana tena andao verinao any Egypta kotsy zosasikaliva anao tsisy an'izany io le tany nampanantenaina matotsika nasaina antsika tao matotsika nasaina mijery le tany efa fotoana zao fa tena mijoro mihitsy izy roa zay mafaly an'Andriamanitra zay mafaly zay nanirakatsika misy ady ao anatin'izao fitadiavana ny mafaly an'Andriamanitra ady amin'ny tenanao aloha voalohany satria tsy ny tenanao ny priorité tsy le mety amiko ny priorité fa ny mety amiko tsy le mety amiko fa rehefa manao an'izay ianao darak'ilay telo resako taminao teo Andriamanitra manome atsika azy zavatra rehetra fa efa letsika kosa manome maimay tsisy takalony tsisy zavatra ao ambadika efa manao an'izao dia mahazo an'izao fa tsy manao an'izao dia tsy mahazo an'izao fa hoeny atsika maimay zavatra ho atsika androany izao petra aloha tenanao raha miaramila raha natsoina ho miaramila ianao natsoina ho velona ho an'i Kristy tsisy zany hoe mpanompon'Andriamanitra tsy fatao amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany afatra zany raha marina atsika mpanompon'Andriamanitra daholo rehefa amin'i Jesosy amen ozy nysoratra masina aminazy hoe tsika fanjakam-pisorony firenena masina ny isika ozy izy tsy mpanompon'Andriamanitra ny destination zany afatra zany fa afatra petera izany ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra fa ianareo kosa ry rahalahy firenena masina ianareo mpisoron'Andriamanitra fanjakam-pisorony ianareo olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany ianareo olona mbo fidin'Andriamanitra ianareo dia tantarainy ao zay ina le mafaly an'Andriamanitra dia itorianareo izy ilazanareo miatsara n'ilay miantso anareo iala tamin'ny famaizina hiditra fahazavany makaka zay atobisitsika eto amin'izao totra zay atopahavelona tsika dia rehefa velona ho an'izay kozy izay isika ho an'izay mafaly an'Andriamanitra izay dia Andriamanitra no mitondra atsika ka na mamaky ny afo ary ianao dia tanteraka aminao miteny hoe tsy mamay anao mamankarano ianao dia ozy izy milaza hoe tsy andifotra anao io tanan'Andriamanitra no mitondra anao sy mitantana anao ary nao faty ary ianao dia ao anatin'ny fahafatesana ianao hiatrika an'izany ianao tsy matahotra tamin'ny andron'ny Covid nisy rahalahy anankiray zay rehefa tampovoan'ny Covid izy ozy tena mareo anatao fandinena mpanompon'Andriamanitra pasterisme ohatry ny matahotra ihany tsika hoe ho faty zao amin'le izy ohatry ny rehefa mitory tena tsika tena zao fa rehefa tokoa le tokozy izy ohatry ny saiky matahotra ihany ozay nampahery amin'izao zay ny alalàna fa mbola tsy zay le fotoana fa fotoana ianao hiatrika an'izay zavatra zay ozy izy Davida resaka na dia amaky inona moa loasariko fahafatesana zarena inona ozy izy Davida tsy matahotra loza satria ianao no manjo mitsoraka azonao sy ny teninao reo mahafatahotra mamoaka dilololokona kapoka feny le fementiko fahasoavana sy famindrapo manaraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetrandro lavitra ny Jehova amen tena inana inona zavatra iainanao eto amin'izao tontolo rehefa mipetraka ny fona sofananao amin'ilay mahafaly zay miantso anao miaramila lazanao fa milamanao amponao zay lalabe-tanana nalasana vavy lalabe-tanana tsy ho fanatanterahana ilay mafaly anao fa fitediavanao zay mafaly sy tsanantsika hivavaka zay miresaka mitombo arak'izay resaka raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety
trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto